Ampafantary ny lalanao a Jehovah, ampianaro ny sitrakao tario amin'ny fahamarinanao ka ampianaro fa ianao no Andriamanitry ny famonjena. Ianao no andrasako mandritry ny andro. Salamo 5:4-5. Rehefa nanorina ny tabernakely Andriamanitra dia nomenany Mosesy ny toromarika rehetra. Izao ny voalaza amin'ny Hébreu 4:5. Tandremo mba hatao araka ny endrika izay naseho taminao tany an-tendrombohitra ny zavatra rehetra. Izany hoe na dia nafanafo tamin'ny asan'Andriamanitra aza Mosesy ary nanana olona maro manan-talenta, manana fahaiza-manao aza izy, dia tsy nahazo nanao inona raha tsy araka ny endrika naseho azy teo an-tendrombohitra sy tsy araka ny idealin'Andriamanitra. Ka izao men'Andriamanitra ny Mosesy ny toromarika nandritra ny 40 andro. Rehefa avy eo dia nidina izy hanatanteraka ny fanorenana araka ny endrika naseho azy teo an-tendrombohitra. Zavatra misy dia izao: maro sika ny diso hevitra ka manaraka ny hevitsika manontolo. Izany hoe ny hevitsika nataontsika lohalaharana ary ataontsika farany ny hevitr'Andriamanitra. Tsarovana nefa fa izao, na Kristy aza amin'ny maha-Andriamanitra azy dia nanaraka ny filamatra fa ny Andriamanitra aloha. Dia izao ny fanambarany amin'ny Jaona 5:7-7 manao hoe: ny zanaka tsy mahazo manao na inona afa-tsy izay hitany ataony ray. Izany hoe nofohanany mihitsy ny tenany. Tsy nanana drafitra ho azy izy, fa ny ekeny ho drafitr'Andriamanitra lohalaharana izay nambara azy isan'andro isan'andro. Hoy koa ny fanambarany fa hoe na inona nataony ray dia toy izany koa no nataony zanaka. Torohevitra dia izao: mba hatanteraka izany filamatra sarobidy izany, mba ho zava-misy amin'izany fanaovan'Andriamanitra lohalaharana izany, voalohany tsy maintsy resena ny sitrapo. Ny sitrapo mantsy no anisan'ny baiko ny mombantsika rehetra, hanika adino Andriamanitra. Faharoa, tsy maintsy ombona amin'ny hazo-fijaliana ny firerehana sy ny avinavina. Io no nahavitaka ny Satana tany an-danitra, ka ny avinavina sy ny rehareha izy. Zavatra atao izany dia izao: mampitry ary indrindra mampilefitra ny firerehana rehetra. Ny zavatra manaitra dia izao: Kristy ilay mpanjaka ny lanitra aza dia tsy nanao ny sitrapony, izany hoe nampilefitra ny momba azy rehetra, fa nataony lohalaharan'Andriamanitra. Dia izao ny fanambarany tao Getsemane. Ny Matteo 5:7-7. Miloha indrindra ilay fotoana izay anoloran'ny tenany amin'ny hazo-fijaliana dia nivavaka izy. Ny vavaka nataony dia izao: Matteo 5:7 manao hoe: raha azo atao dia aoka esorina amiko ity kapoaka ity ray io. Raha ny tokony ho izy izany dia izao: izy ny tompony safidy, izy ny tompony fanapahan-kevitra, dia tokony ny azy ny nataony, kanefa tsy izany ny nataony, fa rehefa namarina izany teny izany izy dia izao no nambarany: nefa aoka tsy ny sitrapo ny natao fa tsy ny anao. Eto Kristy dia manome modely ho antsika ny hoe aoka ataontsika lohalaharana Andriamanitra. Inona ny antso? Inona ny tokony ataontsika? Zavatra tokony ataontsika izany dia izao: tsy maintsy ho toetsaintsika mihitsy no mampiatra izay filamatry Kristy izay mba hananantsika fiovaampo. Tsy maintsy mampilefitra ny maha izao antsika isika, ka mandefitra amin'ny fanapahan-kevitra na ny drafitra rehetra, firerehana sy fizahozahoana, fa ataovy lohalaharan'Andriamanitra. Amin'ny teny ity dia manasa anao anao izany fanandramana izany, fa ho hitanao fa hitsiry aminao, ho zava-misy aminao ny tena fiovaampo. Anio ary dia manasa anao hivavaka ho amin'izany isika. Hivavaka isika.
misaotra tompony amin'ny afatra ao androany. Maro ireo endrika maneho aminay fa feno avinavina izay, feno fizahozahoana izay, ary matetika dia manao loha laharana ny hevitra izay. Tamin'ny teny Tompo dia nanome ohatra ho anay Kristy, satria na izy aza mpanjaka na nay afoy ny tenany, nampilefitra ny drafitra nataony, fa ny ianao natao loha laharana. Tompo omeo anay izany toe-tsaina sarobidy izany, ka izay manaraka izao fandarina izao dia anaiky lefitra eo ambany fitantananao. Tsy anao n'inona tokoa raha tsy noho ny drafitra avy aminao. Ho dia taio reto mpanaraka ny fandarina ireto, ho tainao ny fiainana, tainao izao avy manontolo, ary indrindra ho volavolao izy ireo, ho tonga tahaka ny endrikao, ho mpankatoanao ary ho zanakao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.